Fitandremana ny amin'ny fanompoan-tsampy. Fitandremana ny amin'ny fanompoan-tsampy. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Miarabantsika rehetrarehetra indray tafahoana amin'ity alarobia 7 volana Jolay ity mandeha ny fotoana ary-piara-midinika namana ny riariana ihany koa dia mandeha mizotra mankany amin'ny fandrosoana mitombo hatrany ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Tononona aminao sy ny ankonanao ny fiadanan'ny tompo. Ndeha ary hivavaka isika. Rainay malala any an-danitro, indre ny hafalianay fa afaka mbola miantso ny anaranao zay amin'izao ora izao. Satria te hanome fisaorana tamin'ny fitantananao rehetra, te hankasitraka tamin'ny fombanao anay, te hanome voninahitra anao noho ny fahasoavana zay asehonao amin'ny fiainanay. Misaotra Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra. Matsapa nefa izahay fa mpanompo tsy mahasoa ihany, koa mangataka fanadiovana, mangataka famelan-keloka. Ankehitriny ary raha andinika ny teninao izahay, dia tiana hiatrany ny androtrahanao ny fanainao masina mba hitarika anay ao amin'ny marina rehetra. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fitandremana ny amin'ny fanompoan-tsampy. Andeha aloha nefa ny andina atao tadiana no anomboantsika ny fiarahana. Korintianina voalohany 10:1-7. Koa amin'izany, na mihinana na misotro ianareo, na inona ataonareo, dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Ary-piara-midinika namana, lohahevitra antsika androany, fampitandremana ny amin'ny fanompoan-tsampy. Samy mba manana ny eritreriny amin'izay fanompoan-tsampy izay isika rehetra. Samy resy lahatra izao sy anao fa tsy eken'Andriamanitra ny fanompoan-tsampy. Samy manaiky izao sy anao fa tokony hialana ny fanompoan-tsampy. Ary izay ny antony ity dinika fanaovantsika eto ity androany. Fantatsika tsara fa naverin'i Paoly no resahana indray eto amin'ny Korintianina voalohany 10, manomboka amin'ny 14 sy manaraka rehetra, ny momba ny hanina terina amin'ny sampy. Mety ho hafahafa amin'ny kolotsaina ankehitriny ny fanaterana hanina ho an'ny sampy, saingy nisy zany tamin'ny andron'ny Baiboly. Rehefa natao sosorina ho andreo Andriamanitra atao amin'ny tempolin'ny Jentilisa, mpanompo sampy ny biby anankiray, dia nisy ampahan'ny henan'ilay biby nomena an'ilay mpisorona nanao fanompoam-pivavahana, ilay mpanompo sampy zany. Ary avy eo mpisorona io nivarotra an'ilay hena iny an-tsena. Tonga iny an-tsena zany zao ilay hena teny amin'ny mpanompo sampy sy nanaovana soa. Zao ny zavatra mitranga, tsy hoe miavaka amin'ny hena rehetra teny an-tsena akory zany hena zany. Tia manokana avy eny amin'ny sampy, tia tsy avy eny. Tsia, fa mitovy. Koa mety hividy sy na amin'ilay hena naterina teny amin'ny sampy ny kristianina anankiray izay hividy an'izany hanina naterina teny amin'ny sampy izany. Dia zao ny torohevitra nambaran'i Paoly. Azo ny kristianina natao tsara ny mividy hena toy izany. Saingy izao eo amin'ny Korintianina voalohany 9, manomboka ny 1 ka hatramin'ny 17. Dia zao na dia azon'ny kristianina tohanina aza, entina any an-tranony aza zany zavatra zany, dia ny fandehanany amin'ny tempolin'ny mpanompo sampy kosa sy ny fandraisana anjara amin'ny lalàn'izy ireo dia voarara tsy tokony ataon'ny kristianina. Mazava zany. Raha nividy le hena naterina teny amin'ny sampy, satria mitovy dra io moa nahafantarao avaiza tokoa io hena io, azonao entina any an-trano zany. Fa ny fandraisana anjara kosa ny fandehanana mankany amin'ny tempolin'ny mpanompo sampy, ny fandraisana anjara amin'ny lalàna nataon'izy ireo,
voarara tsy ataon'ny kristianina. So no voalaza ny andininy faefatra amin'ny Korintiana voalohany toko fahavalo andininy faefatra hoy izy hoe ary ny amin'ny mihinana ny hena terina amin'ny sampy dia fantatsika fa tsy intsinona akory ny sampy amin'izao tontolo izao ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy iray ihany. Amin'ny Korintiana voalohany toko fahafolo ka ny andininy faharoapolo sy faha 20 tsia fa izay zavatra aterin'ny jentilisa ho fanatitra dia aterino amin'ny demonia fa tsy amin'Andriamanitra. Koa tsy tiako mpiombona amin'ny demonia ianareo. Tsy mahazo misotro amin'ny kapoaky ny tompo sy ny kapoaky ny demonia ianareo. Tsy mahazo mihinana ny latabatry ny tompo sy ny latabatry ny demonia ianareo. Mahasary piaro ny tompo va isika? Mahery no izy va isika? Mazava ny tari-dalana apetraka Paoly. Tsy mety, tsy azo afangaro. Tsy mety zany hoe sady mpiombona amin'ny demonia ianareo, sady misotro ny kapoaky ny demonia no misotro ny kapoaky ny fandraisana fanasany tompo. Izay zany le izy. Mazava no lazain'ny Paoly. Tsy mahazo misotro amin'ny kapoaky ny tompo sy ny kapoaky ny demonia ianareo. Tsy mahazo mihinana amin'ny latabatry ny tompo sy amin'ny latabatry ny demonia ianareo. Fanompoan-tsampy zany. Ny hoe fanompoan-tsampy mantsy raha amin'ny hevitra ankapobeny dia mifampifangaroana amin'izy sy ny tsy n'izy sy tsy izy, ny ara-dalàna sy ny tsy ara-dalàna, ny sitrapon'Andriamanitra sy ny tsy sitrapon'Andriamanitra. Fampifangaroana zany dia azo lazaina hoe fanompoan-tsampy, fitsangajangana ara-panahy zany, fanompoan-tsampy. Ry mpiara-midinika namana, mazava ny fanambarana nabaran'i Paoly fa tsy afaka mihinana eo amin'ny latabatry ny tompo sy latabatry ny demonia ianareo. Ary dia nilaza Jesosy amin'ny filazantsara Matthieu toko 4 andininy 7:20 manao hoe tsy misy olona mahay manompo tompo roa. Ry mpiara-midinika namana, mampianatra zany Paoly eto fa ny fanolorana tanteraka ho an'Andriamanitra no tena takiana eto. Tena mahasary piaro an'Andriamanitra ny fanompoan-tsampy. Ary zay ny ilazany eo amin'ny andininy 4:10. Korintiana voalohany toko 10 ka ny andininy 4:10. Hoy izy hoe koa amin'izany ry malala, mandosira ny fanompoan-tsampy. Mazava ny tenin'ny Paoly. Tsy misy marimaritra iraisana aminao sy ny fanompoan-tsampy. Mandosira ny fanompoan-tsampy. Mba ahafahana mahatanteraka an'izany, mba ahafahana mandositra ny fanompoan-tsampy, dia andeha ho raisina ilay teny izay nambaran'i Jesosy, nambaran'i Mosesy amin'ny Deutéronomie toko 1. Deutéronomie toko 1 ka ny andininy 4 sy ny 5 manao hoe mianoro Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany. Ary tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Ho fanampiny tokony ivavahantsika amin'Andriamanitra ambony zavatra rehetra izy hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Mpiara-midinika namana, tsy voatery ho sarivongana mandrakariva akory ny sampy. Matetika manko dia zay very misy sampy anankiray sarivongana. Fa ny zavatra misy dia zao, azontsika atao sampy avokoa ny zavatra rehetra na inona na inona. Inona avy le sampy eo amin'ny fiainanao ka tokony hanjofiranao. Tadio fa natao hoe sampy dia ninona maka ny voninahitra izay tokony ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia efa sampy izay. Anjaranao ny mamaly. Fa dia zao, tarantaran'i Paoly fampitarimana amin'ny fanompoan-tsampy dia zao izy hoe mandosira ny fanompoan-tsampy. Tahaka ny ilazany tamin'ny resaka tany aloha manao hoe mandosira ny fitsangajangana. Dia hoy izy hoe mandosira ny fanompoan-tsampy. Mombanao ny Andriamanitra izay nitsaina ampisaintsainantsika izany tinika ny fanaovana teto izany andro nivavaka isika. Ray be fitiavana misaotra anao izahay fa nomenao andray taridalana
mba hahafany miala am'izay mety ho fanimpoaty samby. Ampio zay mba handositra izy ireny, ary ampio zay ametraka anao ianao ilay Andriamanitra tokana sy mpamonjy anay, tsy manan'Andriamanitra afa-tsy anao irery zahay, dia ianao ilay nahary ny lanitra sy ny tany, ianao ilay nanome an Jesosy ho mpanavotra anay. Ampitomboy ny fanoloran-tenanay, dia mitaheny mpiara-mianatra rehetra. Tononona vavaka amin'anarana Jesosy. Amen.